Mareta azakivy. Ny faharetana izay midika ho fijoroana, tsy fiemorana, na dia misy aza ny fitsapana maro samihafa, fa fanohizana mandrakariva mandra-pahatonga any amin'ny tanjona, dia izany no ampaherezana antsika hoe mareta azakivy ary mareta miandry teny fikasana toa ny Abrahama. Rehefa mijery isika ny tantaran'i Abrahama amin'ny Genesis 12 ka hatramin'ny Genesis 1:12 dia misy teny fikasana maro be nomen'Andriamanitra ny Abrahama, toy ny hoe anana anaka ianao, kanefa i Abrahama efa 100 taona, ny vadiny efa 90 taona, niandry fa tonga kosa tanteraka ny teny fikasana. Toy izany ihany koa Andriamanitra dia nampanantena ny Abrahama fa andova ny tany Kanana izy. Rehefa mamaky ny Genesis 12 isika sy ny 17 dia misy teny ao manao hoe ary Jehovah niseho tamin'ny Abrahama ka nanao hoe ny taranakao nomeko ity tany ity, dia nanolona ary tarateo izy ho an'i Jehovah izay niseho taminy. Dia hitantsika nefa ny amin'ny Genesis 15, ny 17 sy ny 19 fa iondray Andriamanitra roa Jehovah tamin'ny Abrahama ao, ko fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy aza ny taranakao ary hanompo ny olona any ary ampahoriana 700 taona izy, fa ramby amin'ny zafiafy dia hiverina aty izy fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny Amorita. Raha malala manambara amintsika fa ny faharetana dia mahatonga antsika miandry ireo teny fikasan'Andriamanitra na dia toa ela aza. Ny taranak'i Abrahama dia efa niaritra nandritra ny 700 taona izay vao niverina indray tany amin'ilay tany Kanana, satria mbola nisy zavatra nandrasin'Andriamanitra tao. Toy ny fanantenantsika ny zavatra rehetra dia izao, manana ny fotoana ny Andriamanitra. Toy ny hoe misy voankazo anankiray maniry eo tokotaninao, na dia mamony aloha ny manga, mia lehibe ny voaniny, ary na dia fahitantsika fa toy ny efa voanina manga aza dia tsy maintsy miandry aloha tsika mandra-pahamasany, fa tsy afaka ioty an'izany ao anatin'izy mbola manta isika. Toy izany ny fiandrasana ireo teny fikasana izay omen'Andriamanitra antsika. Andao aharitra miandry ireo teny fikasana, fa Andriamanitra mampana tena antsika. Misy teny fikasana maro be mety fantatrao ny tenenin'Andriamanitra anao. Ny asan'ny Satana dia misintona anao hoe mandainga Andriamanitra. Ny asan'ny Satana dia miteny anao hoe jereo fampiandrasan'Andriamanitra ela loatra ianao. Fa ny faharetana kosa na toinona mety ho fahasarotana aoka ianao iandry ireo teny fikasan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, dia azakivy mareta fa hamaly ny vavaka sandratra ao Andriamanitra ary hanatanteraka ireo teny fikasana izay efa nitononony fa ho tanterahany eo amin'ny fiainanao any Andriamanitra. Ivavaka isika. Andriamanitra, marobe tokoa ny teny fikasana nambaranao taminay. Mino izay fa hanatanteraka ny reny ianao ary tsisy diso izany. Amin'ity anio ity, reto namako izay mandre mijery, ianao efa niteny tany am-pony izy ireo, ampio mba haharitra iandry ny teny fikasanao any nisambatan'olona aminay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.